tertiaire dia miazakazaka be ny croissance au bout d'un an 2 ans tsika zany efa mba mahita mangirana sady aloha amin'ny resaka toe-karena noho izany ndao tsika iverinamboly ndao valoriser-tsika ny tanitsika dia andao tsika nianatra no encadré ny rehetra olona rehetra fa nanandrana an'io bailleur rehetrarehetra fa esaiko daholo zay ny historique zany hoe omenao zezika izy amidy tsena omenao masom-boly izy hoanina tsy ho tafavoaka mihitsy zany tsika nizara masom-boly daholo ny adra tsika be dia be hitana ambanivohitra any tonga mizara zanakazo eo le projet reny misy projet mizara zanakazo mbola tsy tapitra ny fizarana efa misy mivarotra manokony anazy atsika aketo raha ividy anao za satria gratuit izy avetsy dia amidy mora be zeto dia maka fotsiny ny zay manam-bola zay zava-misy noho izany tsy réussir mihitsy io raha mbola iretsy olona resy ny antenainao fa mila maka toerana ambonimbony tsika zany mametraka an'le fomba fitenenana misy tany misy minina io miaraka amin'ny akoho tsika ohatra hiteten'io tany io tsy hoe mahafinaritra kory mibaby akoho fa mba tsy ampikoaka an'le minina obligé anao mandray andraikitra mibaby an'le akoho c'est pas pour plaisir ny babena an'le akoho fa pour vous protéger mandray sa andraikitra mba ahafahana miaro atsika fa raha le akoho zany maveranao manitsaka le minina eo dia mipoka le izy tsy malala akory ary hipoka io no zany vaoaka malagasy io tsy malala akory hoe hitondra anazy makany amin'ny lozany e comportement io mba mamelany elo dia ndao isan'izay anavitra fa tsy isan'izay hoavotana zay ny tetezana faritra hoe ianareo fa isan'izay hoavotana sa isan'izay anavitra fa raha isan'izay hoavotana nareo dia klasena fotsiny anatin'le avotana ty izay ao anaty eritseritra zany mametraka zay ihany avotana fa tsy anavitra io dia zay zany tsy miady aman'olona satria zay tsy mieritreritsy ny hiady aman'olona fa dia hoe anavitra ka raha tsy mety manana conscience mihitsy le olona anavitra atao akory fa mitady an'le olona zay mahatokana mitady an'le agent de changement ndray atongavana n'le fanovandravitra itadiravana tena vrai agent de changement sinon miboky le fotsiny tsika tsisy farany ah io problème atsika io noho izany tsy zao tontolo zao ny ande metsika tsiny rehefa tsy anao tsika satria ny définition ny indépendance tsy hoe ho alaina any aposiny la frantsa kory aiza ny indépendance nay aiza ny indépendance nay hoe alaitsika ny fireneny dehibe dia tsika mba mieritreritra mpiady biby dia tsika le faible mampiady an'le ngeda dia mieritreritsika hoe hiady ny ngeda teny tsy anaka le ngeda dia ny théorie-ny définition ny indépendance araka ny tenin'ny Bertalan Fils Edgar Morin frantsay io dia l'indépendance externe d'un être est une résultante de la dépendance mutuelle de ces parties rehefa tsy mifampiankiny tsika tompoko aza mieritreritra zany hoe azo indépendance fa anjaratsika no mifampiankina ny israelianina raha mamoaka vola impita ambe folo mifindra tanana ny vola vo mivoaka amin'ny hafa firenena ny gasy raha mamoaka vola ao an-tsena makaiza ny vola ny akanjonao tsy gasy solomasonao tsy gasy kiraronao tsy gasy kasiketinao tsy gasy poketranao tsy gasy makaiza zany le vola tsy miankina amin'ny gasy ny zany tsika anjara mpitondra zany micréer ny interaction io dia arakaraka ny degré ny interaction ino atsona hoe indépendance rehefa tsisy interaction gasy dia tsy misy indépendance zany ao raha mijery aloha tsy manana statistique na commerce intérieur tsika extérieur ihany ananatsika fa tsika tsy malala hoe tsaramaso moron-dava firy naka ny tamatavy tsika tsy malala hoe varina mbatondrazaka firy lasa toliary tsisy an'izay statistique zao tsy malala ny dépendance entre atsika zany tsika dia normal atsika raha ohatra ka tsy fampiankina dia metery tsika amin'ny any ivelona c'est logique rehefa miady ny mpivady miditra ampiredà ny fokotany araha mbola me mafimafy le ady mety ho lasany aza le vady c'est logique fa raha ohatra ka miavana mpivady tsy hiditra mihitsy mipredà ny fokotany tsy ho tafiditra mihitsy ny commune noho izany isika ny mamany le problème amin'ny alalan'ny création na interaction entre atsika rehefa me mafy dénigré d'interaction io dia manomboka manana assurance tsika hoe maleo tena fa zay ny théorie fa tsy isan'andro tsika dia iculpabiliser ny olona hoe nareo ny responsable ndao hiady am'ireo tsy fa zareo ny responsable fahavoazy atsika fa tsika tsy responsable na mihitsy géopolitiquement zany dia anjaratsika no micréer an'io zay tsika va considéré ny olona fa raha mbola zazy ianao miala ao an-trano
ka tsy mampidi-bola dia ny ray aman-dreny tonga dia teny mody alahy midimy tsy soa zany fa manomboka ampidi-bola ianao dia ozy izy hoe amfiry anahy mody dia mampidi-bola be deabe ianao a efa manomboka manampitamy izy mody velandro any lojika mpiainany zany ny zany a tsisy anteratsika zany ao fa rehefa tsy prendre responsabilité tsika ho an'ny Madagasikara dia aza mametsiny la Frantsa, aza mametsiny ny Russie, aza mametsiny ny Chine fa ry zareo koa mba mitady vola ohatra tsika zay fiaina zao tontolo zao ka raha créatsika ny indépendance satria raha jerevantsika tantara zao tontolo zao dia simple kely zay mandoa vola no mibaiko zay namoaka vola tamin'ny première guerre mondiale no namoaka ny résolution ny traité de Versailles Japon, États-Unis, France etc etc zay namoaka vola tamin'ny deuxième guerre mondiale ka nandresy no namoaka ny résolution ny Nations Unies c'est plus simple ngely izy raikitra fivoriam-pianakaviana atao cotisation fa hividy jus fa mampanavea aty à Paris zay zavatra azo atsika rehefa avy eo maka vola atao mahazo cotisation maka atao mahazo maka atao mahazo tonga atao tsy nanome vola izy ny raha tsika hividy jus mazava ny zany aza manatiana ninina rehefa tsy nandoa vola fa irakiraka ndana matsaka izay sikina zay fotsiny zoeny zao tontolo zao a tao anatin'ny guerre rehetrarehetra dia zay nandresy tao anatin'ny guerre no mamoaka ny solution a satria géopolitique dia deux mots fotsiny intérêt rapport de force dia aza manofinofy hitady pampasosy international hoe izy zany mety mpanampy arery fireneny ry satria zay niady tamin'ity a dia aloha zay araka amin'ity tsy vahaolan'olo dehibe zany hoe anangana tokantrano ianao efa mieritreritra hoe nareo moa zany iaraka amin'izy iaraka amin'ny raha fosiny sa iaraka amin'ny ray aman-dreny zay hoe mpanangana tokantrano tsy possible zany raha manao choix normal ianao a anangana tokantrano satria ny cycle systémique araka fanazavany Robert Gilpin tia dia simple kely zao tontolo zao milamina ny tany ozy système en équilibre de croissance différentielle de la puissance samy mandeha mitady volany dia samy misy mahita kely misy mahita betsaka dia avy eo tsy maintsy zaraina ny fahefana dia zay manam-bola no mitantana ny trésorier any amin'ny fianakaviana lahatra standard zay ho atsika rehetra sa nareo ametraka trésorier olona tsisy vola tsy maintsy zay manambanam-bola ao anaty fianakaviana nytilina zay alao izy mpitantam-bola misy confiance installé ho azy ao dia raikitra ny ady dia avy eo alamina le izy dia milamina ny tany dia samy mandeha mitady vola indray tonga fivoriam-pianakaviana amin'ny heritaona mitondra katikatira izy ahoana mbola sanareo vidy jus iraha izy nomboka matavatra am'izay netra zany lojika naturelle fotsiny izy amin'ny maha-olombelona lojika humaine izy hoe rehefa mahana moyen ndray zany izy tonga anatin'ny fivoriana miara-manaiky tsika rehetrarehetra hoe tsy samy todika any akory zany tena izy any raha tsika fa lojika géopolitique zany dia tsotra ato aminana reo ny sakafo ato ambany ato ny salina anaovantsika fety vonony daholo ny sakafo za mijery tele ao ambony tonga ny amin'ny 12 iandry anana reo sahinana iary sahinany zay dia tsy mahazo manofinofy tsika manomboka androany fa mila réaliste hoe tsy afaka miandry zany tsika miandry any laza fa izy ny antoko andreo sakafo reo zay zao tontolo zao raha mba te hibaiko zany dia ndoantsika mba metraka mpitondra fa ny zavatra mitrango Madagasikara inimaginable nareo mahita an'izany hoe antsoina député anankiray zay teo 67 fa tena inona ao ny antsonao anahy eo fotsiny ianao izy jereo re tovavy reo inona ho ary mpivariteny reo izy mpivaritena viaranga dia tsy mba hanao teny manitonitony tsy azonao misy le resaka izy misy vazazy eo izy makany eo ariva vous avez besoin d'argent montez na pick-up ray verina avy any voarangotra alika daholo mitratra dia rakofany akanjo miny mba tsy hohitan'olona zany zareo mahazo ny anabavitsika sanatry sanatry avy nataranaka reo tafaray amin'izany fa alika zany zao no mivady amin'ny gasy tany amin'ny faritra misy anay satria zay mivady a mamonjy fahoriana matetika ray andro zay tonga loko mbola mpanasana ny razana ny fianakaviana dia nandeha ny adevitra iny ny akanjo ampanaovana azy tsisy akanjo tao t-shirt propagande no nampiakanjanao an'lay razana dia misoratra eo amin'le t-shirt eo miaraka amin'ny
teo mampiomehy antsika le izy fa zay mahita le réalité zany a raha misy conscience ihany tsy vitanay ty zavatra ty raha vitanay topotry andeky 12 000 kilomètres c'est pas possible mitety Madagasikara miezan'ny olona moa izy amin'ny ankapobeny fa za ty avantatra Madagasikara tety Madagasikara zay a impossible nigériana Madagasikara raha tsy misy décentralisation impossible tsy gouvernable mihitsy Madagasikara amin'ny système administratif ray manontolo tsy possible ary raha tsy mahita olona manana qualité tsika intègre honnête compétent etc modikodina eo fotsiny problème tsy hoana zany nanaovako ty zavatra ty fa raha izaho manokana anotaninareo amin'ny mathématicienne anah nahatra mathématique de informatique pour les sciences sociales sy administration publique amin'ny malaza anazy zany a tsy mahatsiaro aho hoe mahita fahafinaretana manao ty zavatra ty fa araka ny teniny oabolana tavaratra zay tonga tany dia nisy ray aman-dreny tavaratra zay ty zavatra ataonao ty monsieur laza ohatrany alika omana malotony zaza sady miaritra amin'ny maimbo anao nefa tsy voky zay le oabolana zany hoe teteny amiko izy hoe tsisy vola azonao any am'ty zavatra ty nefa anao mbola opaina atao inona miaritra anyty maimbo rehetrarehetra ty de mba te hitadina amana zay hoe ndao a satria zay tsy mahay manamboatra olona na ray azy ny tsy fahatakaranay zay fanamboarana olona zay a mila olona Madagasikara so de misy ray eto pare raha misy ray eto ka raha ezaka ny district safedy za 120 personnes zay 120 personnes zay ve de tsy afaka anangana ohatra ny États-Unis hoe izy le père de la nation efa valable zao maire de la nation tsy ho hitatsika ve zay sa tena confirme atsika 100% fa ratsitsika so de mbola mba misy olona tia fa miteny Betsileo hoe zay mitovy ro lambana ce qui se ressemble se semble noho izany raha mitovy adalana aminay nareo do hiaraka fa tsy ho amin'ny intérêt personnel la nanaovana ty zavatra ty satria raha ny taona koa efa mihoatra 10 taona efa tsy nitady rena zay tsy ahita tsony fa mijery le réalité sur terrain anao hoe ty certa propagande le andevenana olona de mba mahontsa ihany anao hoe ty olona ty tsy nandalo zany atao hoe bonheur zany akory teo amin'ny fiainana ray mihitsy azy fa misofra an'le injustice ao Madagasikara indescriptible tsy tanao tsozy idécrivena an'ilay injustice ao anatin'ny firenentsika de zay mahatonga anay nandeha ty ry arena re mivadiko iza moa sy teo sao de vastadiko lay miala veto zay a de mandeha satria ny district vitanay reto miala veto zay miditra ny Toliary de reto ny district ho visitenay zay mitotaly amin'ny 570 kilomètres eo amin'ny 2 mois eo ndray nanaovany ny voyage io fa araky le tenena teo hafa le présentation atao amizay mba inconscientisena manaka so de misy olona ray any be roro fa tsisy mafantatritsika hoe any le olona de so de misy olona ray any ankazo aby fa tany mbola tsy aritako mihitsy zany fa nefa tsy maintsy tadiavina i olona io satria ny théorie de milaza fa après ny fanazavana procédure de changement de tsy maintsy mitady agent de changement raha hitanay reo agent de changement reo de possible le environnement de changement raha tsy hitanay moa reo a atao akory fa ny antony anaovanay politique dia ny analyse nandriamatoa zosinay rafidina rivo zay ne tananay anareo satria ny akamaroanay ato de tsisy mpanao politique au début fa ny analyse nandriamatoa zosinay rafidina rivo tao amin'ny banque mondiale satria niarany asa tao zay rehefa alonony retraite de nipasieny taminah hoe ilainao tindra iandroany metina aminany anga mety tsy fantatra ity ny analyse systémographique ny interaction sociale au Madagascar raha ty akatra ny pouvoir anao ka ty resaka amin'ny président il faut être journaliste na mpanao politique tsy manana accès any amin'ny pouvoir central any amin'ny top ny université tsika universitaire tsisy miaino an'io ao ny élu tsisy miaino société civile tsisy miaino groupement de paysans tsisy miaino zany rehetra zany a tsisy miaino daholo fa raha tiana hoenony ianao de tsy maintsy manao politique de rehefa nahita io cercle io zay hoe io analyse systémographique io zay de io zay ndao zany anao politique na tsy mety amitsika ty zavatra satria tsisy afaka miaino anao a de mba misokatra kely zany le lalana na de mba miditra ponja ihany aza matetiky de mba misy lalana kely misy hirika kely satria za efa nigadra tamin'ny 2013 zao ihany fotikevitra mivoizana tam'izay
dia misirika kely zany ianao raha journaliste. Ny problème fotsy zany journaliste tsy hanao politika, dia tsy afaka hitondra anisy fa tsy maintsy hivadika ampanao politika izy, dia problème hafa indray zay. Fa ny parti politika zany a mba manana accès nio niveau rehetrarehetra io. Zay mahatonga anay zany a nanao an'izao étape zao hoe raha nanao politika izay dia tsy fitiavana hoe fa teo président na ny akanjo anaovako amin'izany any mbola tsy eritrereto fa tsy mieritreritra kory ary aho président mandraka androany fa atao fotsiny izy ity. Dia rassemblement des citoyens responsables, valeur anay complémentarité, consensualité, neutralité religieuse et ethnique ary partage de responsabilité. Raha nanomboka ty atsika tsisy cérémonie religieuse eto satria ilainay ny silamo, ilainay ny kristianina, ilainay ny mpadala fomban-drazana sao de reny le agent de changement. Ovaintsika le administration dia mba ialantsika amin'izay ty mivavaka isaky mandroaka devoly isaky amin'ny birao ty. Ohatrany hoe mitondra devoly dia nijanona amin'ity latabatra ty le devoly, napetraky le mpitondra teo aloha dia nampijerina ato ambany ato le devoly, dia ty latabatra ty nikofokoana eo androana devoly. Fa izay dia ametraka ny neutralité vis-à-vis de la religion, valeur anniversaire zay. Ka io no mahatonga anay a nanao politika dia nametraka idéologie zay hoe consciencisme. Ny tanjona zany dia namerenana ny consciencisme na ny fiarahamonina malagasy hoe na tena mbo mivadika aza tsisy mangala conscience zany. Mety tsisy tainombo tsony zao na misy ary tsisy angalatra fa vaniana valeur ny tainombo fa mety telefôna indray zao. Ka raha telefôna latsaka aza dia tsisy mangalatra na adinany amin'ny restaurant. Aza loasa mangina jerena fa heverina fa misy Andriamanitra. Conscience zany vatapolo loha. Ary aleo anjeny ombo masika toy zay anjeny eritreritra tsisy ombo masika tsony zao fa manao mise à jour culturel zay le aleo indray enjena moto toy zay enjeny eritreritra. Izany raha tavaveritsika le consciencisme fa zay ny idéologie universelle hoe société consciencieuse. Zay l'objectif final dia rehefa mametraka idéologie dia mametraka lalàntsika dia zay vao manangana institution, zay vao mamoaka programme hoe ty ny programme atongavana amin'le consciencisme. Amin'ny ankapobeny mantsy mpanao politika rehetra dia ty programme ty milazay fa projet de société. C'est faux. Ny projet d'hôpital zany hôpital ny résultat, projet d'école école ny résultat, projet de société zany ina ny résultat société fa tsy hôpital manara-penitra. Satria ny programme entina ho atongavana amin'le société fotsiny fa ny projet de société dia projet entina manangana société. Zay no atao hoe idéologie. Izay no mahatonga ny hoe socialisme, capitalisme, communisme, consciencisme. Satria le société eritreretinao apetraka no projet de société nao. Fa ahafahana manatratra an'iny dia mametraka fotsiny ianao hoe droit inona zany karaha libéralisme l'idéologienao dia mila mametraka lalàna ianao atongavana amin'izany. Dia ny lalàna miforcer ny institution rehetrarehetra ametraka programme satria à partir ny lalàna na ny constitution no ametrahana hoe mila institution ohatra ny table deuxième république zao a tolom-pivotana dia filan-kevitra faratapony tolom-pivotana ny institution dia manana mission zany iny makany amin'le tolom-pivotana. Ny rehetratsika tamin'ny deuxième république fotsiny a ny socialisme hoe fanana ny ambonana dia oledy ny tandrana le fanana ny ambonana tsika tsy amin'ny nakakely satria ambonana ny inverse no nandraisan'ny afrikanina azy ho satria ambonana io dia samy mitondra mody. Zany hoe tsy tonga tsy tafita tanaty programme zany a ta programme ny éducation hoe inona ilay socialisme. Fa raha voazava tany izy hoe dikany atao hoe socialisme dia tsy mitondra nodiny tamin'izany andro zany. Fa raha jerevanareo statistika manana fanaka tamin'ny deuxième république daholo ny ray aman-dreny teo aloha na nalaina tany amin'ny birao-mpanjakana na nalaina tany amin'ny sekoly na nalaina tany université na nalaina tany amin'ny hôpital dia mitoy le culture mandrapatonga ty aviana ka raha ndefa zavatra nareo amin'ny hôpital gasy any dia il faut faire attention fa mety le docteur no lasa tompony zavatra misy zany fa efa lamody zany karaha miditra hôtely aza ny gasy dia batainao servieta dia batainao ny lasaky naturel amintsika zay zavatra zay vokatry ny fanabeazana. Io idéologie io zany a zay any mamaritra ny politique générale de l'état dia zay vao mivoaka mission any ministère, zay vao mivoaka ny programme any direction générale, zay vao mivoaka sous programme any direction, zay vao mivoaka ny activité any service. Eto amintsika nefa na ministre manao activité nefa ny raha na ministre zany tsy tokony hanao activité mihitsy. Activité zany au niveau service. Ka raha lasa manao service
président lasa manao service tika zay tsisy politique générale ao tsisy idéologie mazava ho azy tsisy sous programme tsisy programme de tsy misy mission fa raha mametraky tsika mission an'ny ministère ny éducation ohatra éducation pour tous de avy eo a miditra programme tsika de misy programme be deaibe ao anaty ministère de l'éducation misy direction générale ao a miandraikitra fampitaovana ohatra de ao anaty direction fampitaovana mizara be deaibe ndray le fitaovana rehefa be hoe ty ndray fampitaovana resaka trano ty fampitaovana resaka meuble ty fampitaovana resaka kit scolaire ty fampitaovana zavatra hafa de reny amizay avy eo mizara ny service hoe ianareo zany ao anatin'ny kit scolaire ianareo indray mandraikitra kitapo zay mandraikitra stylo de mizarazara eto amitsika na ministre ara tonga de tablio resahana tsy tokony resaka tablio mihitsy ministre raha ministre tonga de fampianarana miopitrondro ny resahana tsy tokony resaka fampianarana karaha mifokotany ao amitsika 20 000 fokotany raha iteto fokotany zany ministre ampianarana miopitrondro de mazava be eo 20 000 fokotany il faut combien de temps zany raha mavita fokotany ray isan'andro izy 360 fokotany anionane ça fait 1800 fokotany ao anaty 5 ans de nefa izy 18 000 fokotany il faut 10 ans zany 10 fois 5 50 ans au pouvoir zany zay vao mahay miopitrondro ny gasy zay na matrahany vazahany atao hoe service direction ary ny direction générale manaraka zay lojika zay zay ny tongatsika any Madagasikara tapitra ny anjara fitenena satria zay ny fotoana menana raha fehezina zany de mila manangana mémoire collective sika araka ny resahana teo installé mémoire collective